mahitatsika anio fa limerabantsika ihany koa aminaran'i Jesosy. Salama tsara daholo ve? Ie, mino fa efa afaka afabizana ihany koa izay nandeha vakansy rehetra. Dia misaotra ny tompontsika androany mbola tafahoana. Mbola tafahoana indray dia afaka mbola hifampizara ny tenin'Andriamanitra ho anao androany. Vonona ve ianao? Sao dia mbola misy tsiampy torimaso aloha. Ila resena reny dia ahafahana mandresy, ahafahana maheno ny tompo anio. Amaky tenitsika ampovoambony ao tonga dia Romanina asio eto Romanina 7 andeha ny 5 ka hatramin'ny fantatro ny ampovoambony any faraparany any sy azo asio eto zany. Fa nazava aminao ako zavatra atontoniny lalindalina atontoniny androany mba ho mazava tsara aminao ny fiainana miaraka amin'ny tompo. Raha ometsika loha hevitra ny afatra dia hoe Antoka ny amin'ny Famonjena. Ina tsara? Na assurance du salut, izay ny ilazana azy amin'ny teny frantsay. Dia ina moa ny antony izarako an'izy ity? Satria ny antony dia be dia be ny olona tsy mahafantatra. Na tsika reto ary mbola misy misalasala ny amin'izany famonjena zany. Misy tsy mahazo, misy tsy nandray fa rehefa mandeha ihany ny andro sy fotoana dia eno fanahiko hoe misy zavatra mbola tsy mipasy. Fa moa tsy hiteny aminao hoe ohatra mbola tsy mipasy tsara ianao zany fa mba tazomiko ahy ihany fotsiny. Fa raha ohatra tianao hoe za mba te azo antoka na ohatr'izany dia afaka miresaka amiko ianao. Fa za rehefa miaino dia mahay zavatra tsy izay teneninao no henoko fa le fanahy miteny ao aminao io no henoko dia henoko hoe mbola misy zavatra tsy voaray zany, mbola misy zavatra tsy tena ao zany mbola. Dia izay no ifampizarantsika eto aloha androany dia ozy ny afatra tamin'ny heri no hoe inona? Zany raha tsy mémoire indrindra atao anatin'ity trano ity. Fa za mahay hoe inona ny afatra tamin'ny heriny. Dineo ny tenanareo raha mitoetra ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo. Mo tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Raha tsy olona lavina ianareo. Ka androantsika dia hijery fandray amin'izay ihany ny Antoka ny amin'ny Famonjena, assurance du salut. Iaigna voalohany mihitsy ntsika hoe ahoana ty Andriamanitra ty. Inona ny zavatra nataony? Inona dia inona ny zavatra nikorotana tao ampovoany tao anatin'ny lehilahy tao. Namorona ny olombelona Andriamanitra ny zavatra nataony aloha dia nohariny izay zavatra rehetra nilainy olombelona. Namboariny daholo tahaka ny ray aman-dreny mialohan'ny hatongavany zanany hiteraka izy dia efa vita préparation à l'avance ny berceau kely, ny lambanjaza sy sisa. Ray aman-dreny tsy milamina raha efa hoe io fa avoaka ndana vidy taty aingana. Tsy milamina zany. Fa Andriamanitra tsy takizay fa namboariny zavatra rehetrarehetra aloha. Namboariny. Mandeha ny fotoana voalohany no hariny ny tany sy ny lanitra, ny tany tsy isendrika sady foana. Fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Arozy Andriamanitra hoe misy mazava, tenisy mazava, nalefa mazava. Nalefa daholo ny biby rehetra, nalefa ny ahitra rehetra, ny sarana ny ranomasina sy ny sisa rehetra. Sy izy mizoro amin'izay, zoro moa zany ny fomba filazany azy amin'ny Baiboly fa période izy ny tena marina. Satria ny ambaran'ny Petera voalohany toko 4 dia ny ray andro amintsika ozy izy dia arivo taona amin'Andriamanitra ary ny arivo taona amin'Andriamanitra dia tahaka ny ray andro amintsika. Dia namboariny ny olombelona. Isaka mahavita zavatra izy dia hitany fa tsara zany. Tonoany fotsiny izy misy zava-mananaina, misy biby, misy izao, vita. Teo amin'ny olombelona amin'izay. Ataontsika morona olona tahaka antsika, tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy, lasy vavy ny anaovantsika azy, ataontsika mpanjaka sy mpanapaka izy amin'izao zavatra rehetra no aritsika izao.
nakavofotany Andriamanitra dia ny foroniny ny fofona tamin'ny vavorony dia lasa mananaina vita ny création ny famoronana tao anatin'ny vanim-potoanana kenina. Dia rehefa vita zany dia ahoana ozy izy aritany fa tsara indrindra izany. Lay zavaboarina amboarin'Andriamanitra izay atao hoe olombelona ny ambiny rehetra dia nahazo qualification daholo hoe tsara zany. Ary rehefa mandika amin'ny manam-pahaizana ny complexité na ny asarotan'io vatatenan'olombelona io sy ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga ao dia tena manam-pahaizana moa mizara roa ny mpanao recherche hoe misy ny milaza sy ny inona moa ny anaran'ity izy hoe évolutionniste zany ny filazana azy hoe darwiniste hoe miainga amin'izao dia miainga amin'izao dia lasa zao nenivoatra dia aty any amin'ny zareo anglo-saxon ndray izay mino an'Andriamanitra misy scientifique be dia be dia misy hoe créationniste izay mino ny fahariana kosa mino ny fanamboarana ny sasany zany hoe nivoatra ny sasany nohariana. Dia tao anatin'ireo olona ireo dia misy olona mandinika mihitsy ny hoe tsy possible zany évolution zany satria complexe loatra le olombelona. Tena afata tsy mitovy amin'ny biby hafa mihitsy ny biby hafa tonga dia aiza ny sakafo aiza ny rano aiza ny trano dia miteraka dia vita ny fiainany. Fa ny olombelona tena zavaboary lalina be mihitsy ny momba azy indrindrindrindra nareo vehivavy tena enjana be. Ny lehilahy mantsy milamina be fiainany asianao télé asianao jeu vidéo io asianao milamina izy. Fa vehivavy film hafa mihitsy. Dia rehefa mijery an'ilay tantara ianao dia namboarin'Andriamanitra dia tsara indrindra nanaovany azy. Tonga dia tsisy petina, tonga dia madio tsara miadana. Faliny amin'ny zava-misy. Zany ny fahatsarany zany. Faliny amin'ny zava-misy. Ary le fifaliana tsy resaka hoe fiononana hoe izao misy aloha rieva fa dia io aloha marina fa hoe mila azo ianao fa io misy aloha hoan'ny akondro aloha hoan'ny akondro. Fa tena hoe misy fifaliana ny anatin'ny fo, misy fifaliana miatrika ny zavatra rehetrarehetra. Dia faly, dia vao le zavaboary tsara be mipetraka tao amin'ny saheteny, parfait, any anatin'ny fisainany any anatin'ny fony, ny vava ny fisainany sy sisa rehetra. Fa izy ihany koa nefa en même temps zavaboary, création intelligente. Zavatra namboarina ho maran-tsaina. Ary ny maran-tsaina dia manana fafana mieritreritra, manana fafana mandinika, manana liberté ao anatin'ny zavatra izay ataony. Tonga amin'izay ny devoly dia nanome an'le efa fantatritsika le tantara hoe nomeny torohevitra i Adama sy Eva. Ny fahalalan'izareo an'izy iny dia hoe bon le resaka voankazo fa tsy le resaka voankazo iny fa resaka fanoherana an'Andriamanitra. Andriamanitra miteny zavatra anankiray, i Adama sy Eva nanohatra an'Andriamanitra. Rehefa nanohatra an'Andriamanitra Adama sy Eva dia nanomboka teo ny vadika amin'izay ny tantara. Tsy tsara indrindra intsony ny olombelona fa lasa olombelona ratsy, lasa olombelona mpanohatra. Hoy Jesosy Ramasina milaza ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faina, tsy hipetraka mandrakariva ao anatin'ny olombelona fanahy fa faniavany teny nofo izy. Ratsy. Dao morina olontsika tahaka ny endritsika. Lasy vavy ny anaovantsika azy. Fa partira ny vanim-potoana nanota ny olombelona, fotsitra ny endrika Andriamanitra. Lasa. Tsisy intsony. Inona ny endrika navoaka teo? Endrika Satana. Endrika ilay mpanohatra an'Andriamanitra, zay no nivoaka teo amin'ny olombelona io. Zany tenena ny Sotra Masina ao bokin'ny Jaona voalohany toko 7 hoe zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly no nanota hatramin'ny voalohany. Olombelona ny fironina araka ny endrik'Andriamanitra, ho zanak'Andriamanitra, ho tsara indrindra. Fa osintsika herinandro vitsivitsy lasa izay hoe natakalo ny hanina ny raim-bava. Zany fizokina izany. Natakalo ny hanina ny raim-bava. Ny tantara tonga dia maty daholo, simba daholo ny zavatra rehetrarehetra. Simba. Ao amin'ny calvinisme, fampianaran'ny olona anankiray atao hoe Jean Calvin, tsy pasteur izy io, tsy nitsiny izy io fa olona mpandika Sotra Masina teolojiana. Dia misy natao hoe dépravation totale, na corruption totale, na incapacité totale. Zany hoe nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny olombelona nanohatra an'Andriamanitra.
dia misy zavatra ao anatiny ao izay simba tanteraka. Io simba tanteraka io dia zavatra izay tsy afaka mipetraka ao anatin'ny olombelona, lay fanoherana, lay fanapanohatra, lay fanahy tsy afaky ny hitady an'Andriamanitra. Hoy Sotra Masina milaza hoe tsy misy marina na dia ray ary tsy misy mitady an'Andriamanitra na dia ray ary. Satria maninona? Efa simba le zavaboary, lasa ratsy, lasa panota. Tsika olombelona no manana qualification na fomba fiantsoana ny havantsika sy ny namantsika sy ny olona manodidina antsika hoe ianona ratsy toetra, ianona misy toetra, ianona ohatran'izao. Qualification olombelona zany. Fa Andriamanitra mijery ny olombelona tsy sy marina na dia ray ary. Mijery ny anankiray izy ratsy, faharoa ratsy, fahatelo ratsy, fahafolo ratsy, le jiolahy ratsy, le tsy jiolahy ratsy, le fariseo ratsy, le pastera ratsy, le mopera ratsy, tout le monde ratsy, tsisy tsara na dia ray akory aza. Tsisy marina na dia ray akory ary tsisy manana kapasite hitady an'Andriamanitra na dia ray akory ary satria simba ny fisainany, lony ao anatiny ao, matiny ao anatiny ao. Amin'izay vakiana Romanina 7:5. Aminaran'i Jesosy, fa fony tao amin'ny nofo isika, dia ny filan'ny ota zay nohetsiny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàna sika satria maty amin'izay niazonana antsika dia mpanompo amin'ny fahavozam-panahy fa tsy amin'ny hahelan-tsoratra intsony. Rehefa nandeha ilay vanim-potoana dia zao voavoaka ny say edeny. Dia Andriamanitra nitady foana hoe inona ny moyen ahafahana mamonjy an'ity olombelona ty, inona ny moyen ahafahana mirestaurer, mirétablir, mamerina amin'ny fitoerany. Ny toerana izay nisy andraha olombelona teto Andriamanitra dia hozy izy Sotra Masina milaza ao amin'ny boky Salama hoe fa inona moa ny olombelona nataonao ambany kely no Andriamanitra izy. Fa lay ambany kely no Andriamanitra dia voazery ary lasa aty amin'ny voan'ny biby. Nasembohan'ny tavanao ny hinananao, tsisy totò tsemboka zany iny. Zany hoe nidina ny voafa mihitsy le olombelona. Olona natao hoforonina, aniry tsiro sy hery aminao io tany io. Dia lasa miasa mafy ianao. Nefa zavatra olona tokony velona amin'ny cueillette fotsiny, olona tokony velona amin'ny zavatra rehetrarehetra izay misy, dia lasa miasa mafy, vokatra ilay fandavana an'Andriamanitra. Dia inona no natao an'Andriamanitra tao anatin'ilay izy? Na rehefa tsy kelikely ny etapina famonjena. Ny olombelona tsy mahalala an'izany zavatra izany, navoaka aloha ny tantara dia notafiny izy. Rehefa notafiny izy dia nentina tao amin'ny tany Egypta, dia tafavoaka avy tao izy dia nanomboka amin'izay sélection Andriamanitra. Satria manino? Hitondra famonjena amin'izay izy ho andraha olombelona, tsy ho an'ny Israely fa ho an'ny olombelona ray manontolo. Dia nomena ny lalàna, nomena ny didy folo, nomena ny lalàna 365 365 dia milaza hoe aza manao an'izao ary ny 248 dia manao hoe ataovy izao. Aza mangalatra, aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza makatsy, aza makaroa, aza tao ty, aza tao ty, 570 nilany ary ataovy izao, ataovy izao, ataovy izao, ataovy izao, 720 ny isany fa ny problematika amin'izay ao anatin'ilay izy ty ambarany Paoly ety. Normalement le lalàna dia tsara hozy izy filazany azy fa zao misy filan'ny ota amin'izay tao anaty izay netseny ny lalàna hozy izy Sotra Masina dia nomena ahafantarana ny ota fa tsy misy ny ota raha tsisy ny lalàna. Ina moa no dikan'izany? Amin'ny fotoana ty lalàna ity ohatra tsisy plaky ninina ao ambony ao dia tsy diso izay miaka midina eo na ifandony eo ary ilay tôbila tsy diso satria manino tsisy lalàna. Dia na miakatra ianao na midina dia marina foana. Ianao mahita hoe tsy mety le essence anankiray ohatra
fa satria tsisy lalàna dia mety foana le izy. Fa ny fotoana misy plaky amin'izay eo dia raha mbola mitoy midina ianao dia mandika lalàna ianao ndika izay. Taloha ianao nandika lalàna fa tsisy le lalàna. Azonao le izy. Tsisy le lalàna dia ohatran'ny mety ny ataonao. Fa rehefa mitranga amin'izay le zavatra dia misy le lalàna dia eo ianao vao mahita hoe tsy mety tokoa kay le nataoko nefa le nataonao tsy mety hatramin'izay fa ianao fotsiny tsy nahalala azy. Azonareo ve le izy? Raha sarotsarotra kely fa mora ihany. Dia ohatran'izay le izy. Manao tsy mety ny olombelona fa tsy misy ny lalàna dia ohatran'ny mety foana. Dia navoaka ny lalàna ho fampahafantarana ny tsy mety. Ny problema amin'izay ao anatin'le izy dia tohizantsika le izy. Ankehitriny dia efa afaka sisy io am'sety. Inona ary no lazaintsika? Ho tavany lalàna. Satria zany le lalàna rehefa tonga ny anatin'ny raha olombelona, rehefa nomena n'le olombelona, arakaraky ny sy ny lalàna dia misy ny tsy fankatoavan-dalàna. Osintsika hoe rehefa eo atokotany eo asian'ny olona hoe tsy azo hivarotana eto fa vomaika eo ny te hivarotra mafy mihitsy izy menakavy. Eo malalaka tsara mihitsy fa eo amin'ny toerana asianao eo hoe tsy azo hivarotana. Eo izy ny te hivarotra. Manomboka mihetsika ilay filanota. Filanina le lazaina. Filanota. Zay etsehany lalàna. Io ny proof fa misy ota ny anatin'ny raha olombelona. Rehefa kitihany, rehefa mivoaka ny lalàna dia misy ota mivoaka amin'izay, misy ota teo atao amin'izay ao anatin'ilay izy. Samy manana ny azy fotsiny. Samy manana ny azy. Ny sasany mety ohatr'izay, ny sasany arakaraky ny tenenana azy izy zao endry tsara zay, endry tsara, rehefa vita tsara mihitsy mary azy zay nareo roa kely zay vao tena manao an'le zavatra amin'izay. Fa arakaraky ny tenenanao an'iny vao maika mampangidihidy be mihitsy tsy androko le mary azy. Marina mafy. Takizay ihany tena voan'ny teneniny pastera dia ohatran'ny vao maika le izy tena nangidikitika saiko mihitsy hoe ohatran'ny mbola ela be le roa tokom-bola. Tanao zay le nature ao anatin'ny olombelona. Zay le proof le fahasimbana, le dépravation totale ao anatin'ny olombelona. Inona ary no lazaintsika ao izy? Le lalàna ve ny ota? Le lalàna ve ny ratsy? Le lalàna ve ny tsy mety? Sanatria zany. 7 io lazaiko eo so verinao fa zany mamorona. 7 kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory fitsiritana. Raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiritra. Fa io didio dia nentin'ny ota nampietsika fitsiritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy ny lalàna. Ary za dia velona tsy manan-dalàna fa iny. Fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka maty aho. Ary ny didy izay natao azona fiainana, eo no tsipoka tiako lazay. Ny didy izay natao azona fiainana dia hitako fa nitondra fahafatesana tamiko. Fa io didy io no nentin'ny ota namitaka sy nafaty aho. Ny prévision an'ilay didy zany, raha ny fonctionnement normal an'ilay didy dia tokony rehefa makatoa an'io ianao dia mahazo fiainana. Fa ny problema dia zao, ny fandona tamin'ny natiorany raha olombelona izay misy ota ao anaty lay didy zay tokony hitondra fiainana. Rehefa mifandona amin'ilay natiorany olombelona zay misy ota ao anaty lay lalàna. Mety ve zany teneniko zany? Mifandona amin'ilay natiorany olombelona zay misy ota ao anaty lay lalàna. Ity lalàna misy ota ato anaty, tokony hitondra fiainana le izy, fa vao maika nitondra fahafatesana indray. Tsy réussi, tsy mety le izy. Tsy compatible le zavatra. Le zavatra tsara, ratsy ve lalàna, tsara ny lalàna, tsy masina ve ota ve lalàna, sanatria zany, masina ny lalàna. Fa hozy Paoly, ninina tsara omena, ninina masina omena, raha mbola misy ota atao anatiko. Fahafatesana foana. Misy teny anankiray izay milaza hoe, amin'ny Romanina 8 toy an'io zavatra io. Dia ohatr'izao filazany hoe ny olona ozy izy rehefa ao amin'ny Kristy tsy misy fanameloana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny lalàny fiainana. Aloha avadikitsika. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ozy izy, ny lalàna ny fanainaina no nahafaka tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana.
Zany hoe ny olombelona dia somy eo ambany lalàna ny fahafatesana sy ny lalàna ny fahotana. Fantatr'olombelona fa ratsy ny manao an'izao. Fantatr'olombelona fa tsy mety ny manao an'izao. Fa dépravation totale, corruption totale, incapacité totale, tsy mahay izy. Tsy mety. Tsy mety. Ohatra antsika ihany fantatritsika tsara mihitsy inona ny tokony ho atao rapitso. Fantatritsika, mieritreritra tsara mihitsika, manomboka rapitso a. Fefakadiny ihany asisa manao Facebook. Da ho hitantsika eo rapitso. Fa fefakadinao iny memitohy. Mbola vadikadiny 3 ihany le izy rehefa avy. Fantatritsika fa tsy haitsika, tsy mety. Zay le natura n'olombelona. Natura ratsy, natura izay voaova, nosolony ny fahotana, nopitehy ny fahotana, noravany ny fahotana, noforony n'Andriamanitra ho tsara, nefa ratsy mandrakariva ihany no ataony. Mboka hiditra ao anatin'ilay resaka assurance du salut, Antoka ny Famonjena. Hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany. Dia ina zavatra nataony amin'izay ny étape ultime ny farany indrindra. Ny étape voalohany dia ny fampahafantarana ny fahotana amin'ny alalan'ny lalàna. Ny étape faharoa dia mbola naniraka ny zanany izy aloha. Naniraka ny zanany izy dia ina zavatra nataony? Nanao démonstration tamin'ireo olombelona izay nandray ny lalàna, izay tsy nafantatra ny antom-pisiany lalàna, fa nanamaritenany amin'ny lalàna kely vitany. Ny amin'ny izy tsy mba manao firaisanara-nofo amin'ny vehivavy hafa. Ny amin'ny izy tsy mba mangalatra volan'olona. Ny amin'ny izy tsy mba miteniteny foana sy miteny ratsy, dia nieritretra izy fa olo marina sy olona tena tsara. Dia avy Jesosy nanao démonstration faratsiny amin'izay. Efa voasoratra hoe, aza mijangajanga. Fa za ilaza aminareo androany natao hoe fijangajangana marina anatrehan'Andriamanitra. Niza mijery vehivavy amin'ny masony ka mila azy ampony. Dia efa nijangajanga tamin'ny sady. Mba tsy nampanangana ny tanana tamin'izany fotoana izany. Ka tsangano ny tanana le nilaza tsy mijangajanga rehetra. Tsisy marazany na derahera. Démonstration faratsindra olombelona. Iza koa le niteny hoe tsy mba mangalatra. Iza le niteny hoe tsy mba namon'olona. Zao ny lazaiko anareo. Izay miteny amin'ny rahalany rehetra hoe fo kela. Dia efa namon'olona sady. Ka lazao eto izay mbola tsy niteny ianao ty adala mihitsy. Efa namon'olona jiaby. Zany ny asan'io Mateo 5:5 fa 7. Iza le tsara fanabe teo? Bon, tsara fanabe afiara te. Zao manomboka androany. Zay mangataka aminao rehetra dia omeo avokoa. Dia za tahindrana vola aminao rehetra, aza misy loza mihodiny. Raha zany ny tanterahana iza tsony ny ananin'iny. Ny olona nge vao maheno an'izany zavatra zany tonga dia de bouche à oreille, raha afaka pitso misy olona milahatra 500 ao tokotaninao e. Hoe tsy nisy nanatanteraka an'ilay Mateo 5:5. Hoe meo zay mangataka aminao. Lahatra ao ny olona. Iza koa mbola teo amarinina. Ay, mbola teo amarinina. Manomboka androany indray ary. Tiava ny fahavalonao. Mivavao an'izay manenjika anao. Mba ho tonga tahaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mandatsaka ny ranonorany amin'ny marina sy ny tsy marina, ary manome masoandrony amin'ny tsara fanasany ratsy fanahy. Ataonao ahoana ny anao an'izany, ianao olombelona corrompu. Ianao olombelona simba ny any anatinao, fetsarambelatsiny vitatsika. Fetsarambelatsiny vitany olombelona naturel. Ny amin'izany hoe vavaka ho amin'ny fahavalo zany, mbola tsy tena fahavalo izy matoa vita vavaka ho azy. Fa rehefa tena fahavalonao, ny vavaka ano ataonao anio, Jesosy enganika ikapokazy mandrivorivo ianao. Zay karazam-bavaka zay azo atao tsara mihitsy. Izy nanimba ny zanako, izy nanimba ny aveniranay, zay tokony mba tafavoaka, fa ohatran'izao. Zavatra simba ny ao anatin-dra olombelona ao. Fa ny olombelona fotsiny te tsara velatsia. Ny olombelona fotsiny mba te izesy tamin'ny namany hoe za tsara kokoa noho ianao manara, ianao mitovy amiko. Fa efa simba ny olombelona. Ary inona moa dika zany efa simba ny olombelona, tsy mahay manavitena ny olombelona. Taka ny olona anankiray latsaka ao anatin'ny onaona.
Olona latsaka ao anatin'ny onaona ve mbola ho ampianarina hoe rehefa milatsaka ao anatin'ny onaona dia zao no atao, dia zao no atao, dia zao no atao, dia tafavoaka ao ianao. Tsy possible zany. Rehefa latsaka ao anatin'ny onaona ny olombelona anankiray, tsisy ninona azo atao. Ankoatra ny miandry mpamonjy, dia ny mpamonjy manao ny tokony ho atao rehetra amoahana azy ao anatin'io zavatra. Rehefa miletika any anaty rano ianao, tsisy teoria intsony mahavonjy anao ao. Fa arakaraka ny etsiketsehanao, inona le fietsiketsehana, fanoroana, fisehoana, fampisehoana, demonstration zavatra be dia be, voamaika ianao miletika. Zany ny tenenan'io apôstôly Paoly io hoe rehefa vitako ny etude ny zavatra rehetrarehetra, tsy manana firiariana fa tsy anankiray. Dia ninona? Ny fahalemeko. Tsy fahaizako manao ninona. Satria tao anatiny fahalemeko, tao anatiny tsy fahaizako na inona na inona, tao anatiny tsy fahamasinako, tao anatiny laingako ara ozy izy filazany ato, satria no ampangaina ho milaza lainga izy. Dia nseho amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra. Ny famonjena avako dia tsy avy amin'ny olombelona. Ny fivavahana izay mifafoana isaka mihetsika dia fanosehana ny olona ao anatin'ilay onaona, mbola na tsaratsara ny tenany ihany. Efa miletika ilay olona, mbola hoe misy tasy ny andronao. Efa miletika ilay olona, mbola hoe ilay faharora-bava fafao. Mba miletika amboninahitra farafaratsiny. Zany nginy zavatra ataon'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Tsisy mahavonjy azy ireo hetsika rehetra saina ataon'ireo. Fa manala faharora-bava dia bangoy ilay volo, bangoy. Amin'izay rehefa azo mba milamina ny volo farafaratsiny. Fa Jesosy Kristy ao anatrehany zavatra rehetra dia izao lazainy hoe tao anatin'izay nitombony ny fahotana ao izy. Ilay fahotana tsy afaka ny anao zavatra hafa fa tsy maintsy mitombo foana izy. Arakaraka ny ivaloman'ny andro sy ny fotoana dia mitombo foana raha fahotana mitombo ny eo tsy mivaha ny eo tombo. Ary arakaraka ny ezahany olombelona manao zavatra vao mainka mampiletika azy. Zany mantsy ny onaona, dia zany koa reny miletika any anaty rano reny. Ny solution mora indrindra aloha ampianarina ihany nareo sao dia miletika any indray andro any. Ny solution mora indrindra dia mijanona miandry mpamonjy eo fotsiny. Iny ianao ny maharitra ela indrindra. Fa arakaraka ny kofokofoanao ao anaty rano, arakaraka ny kofokofoanao ao anatin'ireny mijolemotse reny, zay filazandrareo azy any côte. Zay le onaona zany, zay le sable mouvant, vao mainka ianao miletika. Tao anatin'izay tsy vitako amin'izay ozy izy Paoly. Dia ina nataon'Andriamanitra Romanina toko 7 teo ihany. Andeha ny faraka amin'ny 20. Koa hitako zao lalàna zao. Fa raha te-hanao ny marina dia atao amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, atao anatin'ny saina. Nefa mahita lalàna hafa momba ny tenako, lalàn'ny fahotana. Miady amin'ny lalàn'ny saiko, ny saiko zany ny teny hoe zao atao, zao ny mety. Ka mambabo aho amin'ny lalàna ny ota, fa lay tenako tsy manana kapasite hanatanteraka azy dia lasa manota foana. Izay ao amin'ny momba ny tenako, indrisy olo-mantra, iza ny hanafaka amin'ny tenany ty fahafatesany ty. Eo amin'izay le olona izay mantra, eo amin'izay le olona izay corrompu, eo amin'izay le olona izay miletika. Tsy afaka hanafaka azy eo amin'le tenany fahafatesany. Herina kely ako amin'le resaka lalàna teo. Ny atao hoe lalàn'ny fahafatesana sy ny fahotana dia zao, zay ataonao. Ny atao hoe lalàna zany dia ohatrany hoe misy machine anankiray idiran'ny zavatra. Tamin'izay nianatra dia misy ny atao hoe entrée sortie. Rehefa miditra ato izy dia mivoaka ato dia misy opération manova azy ato. Ohatra zany zao hoe miditra eto patina cacapigeon dia mivoaka eto zany mendy le cacapigeon. Zay ny entrée, paty, sortie, cacapigeon. Fa ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Zay atsofoka ao eto. Fa inona ny efarany? Fahotana sy fahafatesana foana. Zay io tenenin'ny Paoly. Manatsofoka ezaka ianao. Fa inona ny sortie? Fahafatesana sy fahotana. Manatsofoka asa soa ianao. Zay tsy mba tian'ny olombelona, zay mba eritreretin'ny olombelona fa mahadio ny conscience-ny, mahadio ny fisainany. Verinao fa mandehandeha ho azy moa ireo olona gentilisa be dia be manao investissement reo.
mafoivoly, manana fondation ohatran'izao sy ohatran'izao. Anadiovana conscience daholo reo ny amin'ny zavatra tsy mety ny magoya rehetrarehetra ataony eny ambadika any. Fa zay ampidiriny ato. Tafiditra amin'ilay masinina olombelona ny anarany, olombelona mpanota, olombelona corrompu, olombelona simba, olombelona ratsy. Zay tafiditra ao mivoaka fahafatesany, mivoaka fahotana. Tsisy ninona azon'olombelona tao, atonga azo vovonjy, satria tsy manana kapasite hamonjy ny tenany ny olombelona. Na inona ataony, na ahoana fomba anaovany azy, satria maninona lay natiorany avy amin'ny Adama mpanohatra mihitsy manimba zavatra rehetra. Misy fotoana fampizara hoe ity tantara ity tsy misy tantara fa tsy olona anankiroa, i Adama dia Jesosy, zay ihany. Ny anankiray napiditra fahafatesana, ny anankiray napiditra fiainana. Raha taranaka Adama ianao, ho very mandrakizay ianao. Raha taranaka Jesosy ianao, vovonjy mandrakizay ianao. Zay fotsiny ihany, tsisy calcul lafa, zay le lalàna anankiroa teo. Na ianao amin'ny lalàn'ny fahafatesana sy fahotana, na ianao amin'ny lalàn'ny fanahanaina. Zay miditra. Fa ny fiainana dia ao anatin'ilay olona foana. Inona nataon'Andriamanitra zay tsy vitan'ny lalàna ozy satria ny nofony nalemy azy. Dia notaterahin'Andriamanitra tamin'izy nandefa ny zanany. Moa misy an'izay tamin'ity sety ity ihany. Dia tafikely dia rehefa hita dia lasa ao. Rehefa nivoaka ny tsy fahafitandra olombelona na momba ny tenany. Tsisy hita ho marina na dia iray ara. Tsisy na dia iray ara marina. Tsisy hetsika na inona hampatonga ny olombelona ho marina. Ny zavatra tiany olombelona atao dia hoe ity za dia amboamboarina fotsiny. Zay le teny an'ilay mpanan-karena iny, tsapangarany ihany fa tsisy marina ao aminy. Ozy izy Jesosy nyresaka tamin'i Jesosy. Jesosy ahinaka iny tokony ataoko mba tanteraka, mba handova fiainana. Dia ozy izy Jesosy ataovy le zao. Fa henon'le mpanan-karena iny ny conscience sany milaza hoe tsy marazangana dia nafitan'ireo ary. Zay natonga niny nitady an' Jesosy. Satria henony hoe za tsy mandaina, za tsy mijangajanga, za nanajary raiko soreniko hatr'izay ny ainako, sana nao ampafolo amin'ny makatsy sy makaroa. Fa tsy mandra saiko. Tsy mandra saina. Satria le fototra tsisy. Raha vao mbola ny olona ny manorina ny famonjena azy amin'izay ataony, dia tsy mandra zany ny saina. Raha iteny ianao zany handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako, za tsy manao an'izao intsony, za tsy manao an'izao intsony, za tsy manao an'izao intsony, dia tsy mandra io sainao io. Satria maninona mieritreritra foana ianao hoe tsy nanao an'izao, fa za mahalala fa nanao an'izao anefa. Ary io tsy mampilamina saiko io. Io tsy matomatoko lolo io. Dia antanina amin'izay manana antoka ve ianao ny amin'ny famonjena. Dia ozy izy ny olona hoe efa zaho mbola fokasikary. Efa ny tena moa zany mbola tsy tanteraka. Rehefa hiaro ny fahotana izy manao ny mbola tsy tanteraka iny. Efa amin'ny maha-olombelona mbola na maha-olombelona tsy afaka miditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy afaka namarinana antsika ny zavatra rehetra izay ataontsika. Satria tsika corrompu total. Satria tsika ratsy mandavan-taona. Ratsy foantsika. Vao fo maraintsika dia misy zavatra mihodina ao anatsika. Ny fiainantsika dia tsy finoana. Ozy izy sotra masina milaza hoe ota izay rehetra atao amin'ny tsy finoana. Dia mba izao toetra kely ny tenanao ary ataovy amin'ny fahamarinana lanjalanjao tsara. Impiry isan'andro ianao tsy mino. Impiry isan'andro ianao tsy mino. Nonge vao taitra fotsiny maheno fipoana. Maty amama tsy finoana ny anaran'izay. Efa hoe ny anjely Jehova mitoby mandidy izay matahotra azy. Dia nefa ianao maty amama no reaction voalohany voaka vavanao. Manotana ny anaran'izany. Misy olona matahotra ny hoaniny androany. Aizandray zao ny hita hoanina. Fahotana ny anaran'izany. So iverinao fa mangalatra sy mandaina natao hoe fahotana. Ny tsy finoana ny fahotana.
Misy zavatra be dia be mihodina ty moteur atsika le maha-olombelona io moteur mpamokatra ody io. Ary zay amin'izay no miditra amin'izay le tantara ato amin'ity Romanina 7 ity dia amarantsika fa ity maha-olombelona ity raha mbola io ny anteheratsika amin'ny maha-olombelona, raha mbola io ny anteheratsika sy everatsika fa andovantsika ny lanitra, diso lalana tanteraka iny. Ny lalàna dia tonga anamboamboatra n'olombelona. Ozy ny Galatiana 3:7 manina mety mipetraka izany fanontaniana izany hoe raha tsy mavonja lalàna fa manina moa izany mena ilay izy. Ozy izy ny Galatiana 3:7 milaza hoe rehefa mbola tsy tonga ozy izy zanak'Andriamanitra Jesosy dia no fatorana, no fehezina, no gadraina tao ambany lalàna isika. Miresaka Paoly amin'ireo rahalahy mba tsy hanondratra. Izany hoe fepehezina fotsiny, fepehezina. Nomena pitaiza itsika, fepehezina fotsiny. Atao izay ampilamindamina ny raharaha aloha. Dia ilay ivelany no amboamboarina aloha. Mba tsy hanimba, satria maninona raha alefa gora be fotsiny amin'izao hoe bon, satria very foana na ahoana. Ka angalaro rangano ny vadiny namanareo fa tsy olona n'izany. Korotana ny sosiete raha zany ny avela. Mangalaro rangano fa tsy olona n'izany. Tenena ratsy izay tehiteny ratsy rehetra. Korotana ny sosiete dia tsy maintsy napetraka ny lalàna afahana mifeny jiosy. Ary ny korotana ihany koa sosiete satria manina lasa nambady a firenena hafa ireo jiosy ireo. Tsy teraka sotra masina izay milaza fa famonjena dia afa amin'ny jiosy. Satria manino ireo firenena hafa manodidina azy ireo misy raha izay tsy avy amin'Andriamanitra. Zany nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe haripao ireo olona ireo. Ao amin'ny Genesis misy tantara tahaka izao hoe misy ny atao hoe zanak'ireo Andriamanitra. Dia ireo zanak'ireo Andriamanitra ireo nanambady zanaka vavin'ny olona dia ireo izy lasa olo malaza fa izay géant. Ireo géant ireo izay manana raha hafa ao anatiny. Zay tsy nanana tanjona fa tsy hanimba n'ilay radiosy hamoaka an' Jesosy. Dia izay nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe élimineo ireo araza manambady amin'ireo dia nametraka ny lalàna izy. Rehefa vita izay tantara tsy fahombiazana rehetra izay dia nafoaka an'Andriamanitra amin'izay ny zanany. Dia naoriny teo amin'io zanany latokany eo amin'izay ny lalam-pamonjena rehetrarehetra. Tsy izay ataoko ny mahafonjy ahy fa izay nataon'i Kristy. Ny anjarako dia ny mino. Tsy anjarako akory ary izany. Fa napetrany nomeny ahany finoana. Ozy izy niresaka tamin'ny Petera ry Simona zanaky Barjona. Ry Simona Barjona ozy izy nitika ny bar amin'ny teny Hebreo zanaka. Ry Simona zanaky Jona. Lazaiko aminao tsy nofo amandrano ny tantaranao an'izany zavatra izany. Rehefa nanontany Jesosy verinareo iza moa. Ozy Petera nijoro nitsangana. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tsy nofo amandranona ny eo anao an'izany. Dikany hoe naneo revele fa ny fanahiny iraiko izay afa ny an-danitra. Jesosy no lalam-pamonjena tokana. Ary izay rehetra mino an'io Jesosy io lalam-pamonjena tokana. Izay rehetra nomen'Andriamanitra fahasoavana hino azy dia manana antoka ny famonjena. Satria maninona tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana izy hiditra amin'ny fiaina. Niaraka nomboana tamin'i Kristy izy. Tsy amboamboarina intsony le tena nyota. Teo makiena ilay tena nyota. Ratsy ianao fa inona ampidirina make-up. Dia haitsika tsara fa izany olona make-up ankehitriny. Fa tonga dia miova tanteraka. Olona hafa mihitsy mivoaka avy eo. Dia takizay ihany koa ny lalàna. Dia takizay ihany koa zavatra izan'olombelona tao. Fa ny olona ny azo fitahana amin'izany. Fa Andriamanitra mahita ny d'origine ao ambadiky ny maquillage. Andriamanitra mahita n'ilay olona ohatra motina be. Fa ao anaty tokantrano tonga dia tahaka ny saka sy alika miady. Vao fakahita tonga dia mitsangam-bolo. Zany ny maquillage raha olombelona. Voaka ny trano izy ohatry ny tena fianakaviana sambatra izy efa mianaka. Fa ao anatin'ny trano ao, langage ao, vao felaka eo fa atao tsara zahay tapitapisana eo. Zany maquillage raha olombelona. Zany ve no présentenao anatrehan'Andriamanitra. Zany ve ny fahamarinana eritreretanao hanamarinana ny tenanao anatrehan'Andriamanitra.
le imagination le fisainanao maniditsidina ny tompo rery mahalala hoe inona miodinao vao mijery an'io plafond io ianao. Ozy le pasteur naman'izay za mijerijery reny plafond reny va reny mampieritreritra ratsy tsy fantatra mihitsy ny sainao io lasa manidina be mihitsy. Lasa manomboka mandinidinika zavatra hafa zany. Zany no présenten'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra tsisy hamarinina amin'ny asa ataony. Fa marinina amin'ny asa vitan'i Jesosy Kristy izy. Ary rehefa marinina amin'ny asa, ary satria tsy amin'ny asanao no anamarinana anao. Fa ny asa vitan'i Jesosy, izay ny ahafahana mijoro sy milaza fa manana amin'izay an'ilay antoko ny famonjena. Nandritra ny taona maro tao anatin'ny fiainako aho tsy nanana an'io antoko io. Tenenamiko hoe rehefa mandray ny famonjen'i Jesosy, za fa nandray famonjen'i Jesosy efa ela be dia manana antoka fa voavonjy. Fa en même temps tenenamiko ihany koa nefa fa zay tsy manana pahamasinana tsy mahita an'Andriamanitra, zay tsy mahatratra amin'ny farany tsy miditra ny fiainana, tenenamiko ihany koa nefa hoe otra zao tsy maintsy ataonao, raha vao miverin-dalana ianao dia zao, raha vao takizao ianao dia zao, raha vao takizao ianao dia zao. Zany hoe sady manana assurance du salut ianao, ny voahozongozona ihany isaky mihetsika hoe ahoana ary ty zavatra ty. Ny assurance touriste raha lasa nabavy, ny atao hoe assurance touriste amin'ny tomobile. Na iza diso na iza tsy diso, simba ny tobilinao, tsy te halala ianao apresentina simba ny tobiliko. Ny assurance miantoka azy. Ny any andafy ihany manana an'izany, rehefa marary ianao dia marary dia miditra hôpitaly dia assuré, tsy izany mihitsy hoe ianao koa zany napaiso-mantana na voanao e. Zay tsy miditra amin'izany a. Raha ohatra hoe narary tsy fidiny ianao na rarary ho azy tao an-trano tao a, dia etoanay. Fa sitraponao te hinana paiso-manta, ianao miantoka ny tenanao zany. Fa ny assurance tonga dia marary ianao dia zay vita, reto ny lazain'ny dokotera, tia ny fanafody aloavy zay averina ny volanao, vita ny tantara. Zay ny atao hoe assurance, zay ny atao hoe antoka. Zay zavatra tsy vitako, zay zavatra tsy haiko, zay zavatra tsy vita lalana satria nofony nalemy azy, dia ny tanerahan'Andriamanitra tamin'izy nandefa ny zanany. Hita ve le izy? Tsy hita. Tsisy nitady. 8-3 ambadika eo ihany le izy tsy tadidiko. 8-3 fa zay tsy hainy lalana satria nofo nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny otanao, ny otako tao amin'ny nofony. Mba hatateraka ny fahamarinana ilainy lalana amintsika, ny fahamarinana ilainy lalana amintsika zay rehetra manota dia mendriky nofo fahafatesana ny tambiny ota. Zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Tsisy ninona récupérable ao aminao, tsisy ninona récupérable ao amintsika, tsisy ninona namarinana anao, tsisy ninona namarinana antsika. Za raha tonga eto tsy tonga eto aho hamarinana fa tonga eto satria efa no hamarinina ny zanak'Andriamanitra. Za raha manao asa tsara dia tsy manao asa tsara mba ho hamarinina, tsy ho ampatsiahivina akory zany ray androany. Na manao an'izay tokony ho atao rehetra raha mitondra tena tsara dia tsy zany no entiko eo anatrehan'Andriamanitra fa tsinotsinony zany fa efa novidin'ilay zanak'Andriamanitra tamin'ny rany aho. Raha misy manontany aho hoe ho any an-danitra ve ianao dia ho an'ny tanteraka mihitsitsika. Inona ny antony? Satria ve za endry tsara? Sanatria zany. Satria efa novidin'i Kristy tamin'ny rany. Ary satria efa nolevony efa maty ny tenako zay lazainy Romanina 7. Ndininy fa na iza indray le izy. Romanina 7 andininy fa 4 dia toy izao mifaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany ianareo ry rahalahy io dia efa natao maty ny amin'ny lalàny, vous êtes mort à la loi. Novonoana teo amin'ny hazo fijaliana ny araka amin'i Jesosy. Mba tsy hisy hampangana intsony. Satria iny le fiampangana. Iny le misy didy fiampangana. Le za. Ty za te. Voapanga foana isaka mihetsika. Fa rehefa niaraka nombona tamin'i Kristy dia tsy hisy intsony hampangana. Zay ny ananako antoka fa voafonjy. Ny famonjena tsy mijanona atao anatin'ny saiko ato, fa famonjena atao anatin'ny foko ato.
vokatra famonjena nataon'i Kristy atao anatika. Ka amin'ny fotoana rehetra dia voafonjy. Tsy hoe rehefa mivavaka dia voafonjy. Tsy hoe rehefa manao an'izao dia voafonjy. Fa amin'ny vanim-potoana rehetra. Satria tsy miankina amiko intsony. Izany ny antoka ny amin'ny famonjena. Fa fiavonavonana raha fieritreretana. Fa ianao dia mendrika satria tsara toetra ianao. Fiavonavonana izany. Avinavim-panahy ny Andriamanitra manohatra amin'ny mpiavonavona. Dia hozy izy Paul ny resaka tsy fantatrareo fa nizinareo ny teo amarinina amin'ny lalàna dia lavo ny ala tamin'ny fahasoavana. Izany hoe rehefa ny olona ny te hanamary tena, namoa ny te hanamary tena eo le juge dia ianao te hiaro ny tenanao amin'ny herinao. Ianatria le juge. Tsisy avoka mihitsy hiditra hanampy anao eo. Fa ianao zany miady ho an'ny tenanao dia manambara amin'ilay mpitsara eo hoe za nanao an'izao, tsy tany zany, reto avy ny nataoko dia reto ny tsy nataoko. Za kosa tsy manaiky an'izany, ianao manao an'izay. Fa rehefa ny olona ny manana avoka dia tsy izy tsony miaro ny tenany fa le avoka ny miaro azy. Io no miresaka ho azy. Dia tahaka an'izay ihany koa tsy zaho sy ny fahamarinako, fa Kristy Jesosy sy ny fahamarinany. Asa anankiray ozy izy no nahatongavan'ny maro mpanota. Dia asan'ny fahamarinana ray no nahatongavan'ny hafa rehetra ho marina ihany koa. Ny assurance du salut, ny antoka ny famonjena dia azo avy amin'ny zava-bitany Kristy. Fa tsy azo avy amin'ny etsiketsika olombelona. Izay rehetra ataoko dia ataoko ao anaty liberté ankehitriny. 5 taona nanomboka an'i Kristy izay 9 taona. Sitrapon'ny tompo mbola mahazo ohatr'izay dia mbola zay ihany no ataoko. Tsy fanantenam-pamonjena fa satria za efa voafonjy. Mandeha amin'ny fahamarinana ao izay sotra masina milaza miha mazava mihamitsana isan'andro ny toetra ivelany. Tsy fanantenam-pamonjena fa satria efa novonjeny Kristy. Dia te ho velona ho azy izy. Zay ny antony eo. Izay rehetra ataoko tsisy hidirany amin'ny famonjena tsao. Zay le machine azonao le izy. Teo ny machine anao entrée. Izay ampidirinao, asa soa, asa tsara, asa ratsy, asa tsy mety, sorti, fahafatesana, sy fahotana. Fa rehefa miova le machine, izay miditra ato, inona no mivoaka? Alan'ny fanainaina. Aina foana, fahavelomana. Izay nge natezitra ny olona tamin'ny Paul. Hoe ianao ry Paul mampianatra ny olona hanao ny ratsy hiavian'ny soa. Fa hozy izy Paul zany tsy mampianatra ny olona hanao ny ratsy hiavian'ny soa zany. Olona tsy tokony handray fampianarako ny nandray an'izany zavatra zany. Izay no mahatonga le izy. Fa ny olona tokony handray fampianarako dia ny olona izay efa nanana ny fiainany voaomby amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Ka na omena azy ara ny autorisation hanao ny ratsy hiavian'ny soa, tsy mety manao ratsy izy. Tsy mety manao ratsy izy satria efa novain'i Kristy. Velona ho an'i Kristy izy. Ka tsy hoe manana antoka ny amin'ny famonjena dia hanao tsy mety sanatria izany. Fa arakaraka ny nazoko azy zany fahasoavana izany ozy raha lamanantsoa. Tamin'ny fotoana izy nitoriny Korintena voalohany 5:10-11. Ny fahasoavana manosika hiasa. Ny fahasoavana manosika hitondra tena tsara. Ny fahasoavana manosika hanao ny tsara rehetra. Satria efa vitan'i Jesosy ny momba rehetrarehetra. Amen. Zay zavatra izay natao andiniantsika tena. Ao amin'ilay chemin ve ianao. Sa mbola mieritreritra fa ny asanao ny hamonjenanao. Sa mbola manovokovoka be. Fa ny ao anatin'ny fanovokovoana be dia tsisy afa-tsy fanamelohan-tena. Tsisy. Na hoelana hoaingana tsy maintsy conscient ianao hoe tena ohatrany tsy izy inge ty zavatra ataoko ty zany. Ohatrany mezaka fa ohatrany tsy izy. Misy fotoana mandinika na dia sentiment tsara indrindra amin'ny olombelona aza. Ohatra zany hoe ianao mitaiza ny zanakao. Za mihitsy nijereko ao anatin'ilay izy hoe mamely le ray aman-dreny zany, mamely le zanaka. Fitiavana anareo ani izao hoe. Fa mba expose ingy en toute sincérité hoe ianao mamely le zanakao. Ampiasaintsika mihitsy le fomba fitentsika any an-trano milako an'le zaza. Dia azonao antoka ve hoe tiako loatra ianao ry zanako, lakoko ianao andro, lakoko. Ampitiavana be lakoko ianao. Lainky zany. Zany ny sentiment olombelona. Zany ve no présentenao anatrehan'Andriamanitra nefa zany ary mba anisan'ny zavatra tsara indrindra ao anatinao. Raha ohatra izay ny anisan'ny zavatra tsara indrindra ao anatinao, le fitiavan-janaka,
nefa zany ny fanehoanao anazy mba manahoana le hafa fitiavana anareo ny anovana anareo an'izany nefa ny tena marina ianao fa te hivazavaza ianao fa leobe isan'andro reo asiko tia ndray mandeha marina fa sarotsaroamako fotsiny hoe fitiavako anao ny anovako an'izany zany natao hoe olombelona zay natao hoe olombelona ratsy tahaka zany isika we are that bad ozy izy amin'ny teny anglisy ratsy tahaka zany isika dia zany no présententsika anatrehan'Andriamanitra nde tsara ohatry zay tsy isy olombelona tafavoaka zany mety ero ambavy fahasoavana raiso famonjeny Jesosy meno ny asa vitany ho anao diovy amin'ny raha raisony rany Jesosy anadio ny fisainanao sy ny fieritreretanao dia hitanao fa misy assurance du salut any anatinao any namandro ary ianao amin'ny dosy ka sendra nitsirika tany anatin'ny sainao lay hira tsy fantatra hoe inona ny hira tianareo fa ohatra zany zao ny amatsiaro ao anatin'ny saiko hôtel californiany ao anatin'ny saiko tonga Jesosy Andriamanitra fonany amin'izay zavatra zay fa na zay raha mitsofoka ao anatin'ny saiko amin'ny vanim-potoana tongavan'i Kristy ny assurance du salut miazona foana tanao zay le machine ato zavatra anankiray ato lalan'ny fanahinaina mitondra ho afaka amin'ny lalan'ny fahafatesana sy ny fahotana tsy mahavokatra fahotana intsony za mbola misy tsy mety ataoko fa efa tsy mamokatra ho amin'ny fahafatesana intsony ny ova tanteraka le izy taloha izy poulet de chair zao izy akogasy hafa mihitsy ny avoaka dia zay ny antoka ananany amin'ny fiainana mandrakizay dia milamina sy mitsahatra ny ao anatiny ao miandry ny fiavian'i Jesosy dia afaka miry izy hoe avy Jesosy maranata tsy matahotra ny amin'izantsika na ina mikorotana eto ambony tany na ina maninona za manana antoka ao anatin'ny foko zay ny atao hoe assurance du salut azotsika ve misy tsy mahazo aloha tsangano ny tanana na mazava tsara zay resaka izay araka hitsangantsika hivavaka ary fa mie mampiresaka amin'ny tompo androany arak'izay namangin'ny tompo azy anio raha tsaronao fa niankina taminao ny fiainanao fa raha tsaronao fa niankina taminao ny fandresen-dahatra ao raha tsapany fanahinao fa niasa tao am-ponao Kristy anio miantso anao manatsotra tanana monjy anao atolory azy no momba anao rehetrarehetra raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto